ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahameraba antsika rehavaka malala hatrarity talata fahafito ambin'ny folo ny volana mety ny voalahatra ho mofinaina antsika anio rehavako dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fahafolo. Asan'ny apôstôly toko fahafolo ny andininy faefatra amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Petera ny lobavaka nanao hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho an'ny zanak'Israely mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy no tompon'izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilea ka notoriana tany Jodia rehetra taorian'ny batisa izay notoriany Jaona dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, izay nohosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery, satria nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra no mba azy. Ary izahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoiny na antony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marimarina. Tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay nitendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-ny hinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy ny voatendren'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no azoany izay rehetra mino azy famelan-keloka. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandren-teny ny fanamasina, ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'ny Petera, satria nilatsaka tamin'ny Jedrisa koa ny fanomezana dia ny fanamasina, fa nandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza n'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy hanaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanamasina tahaka antsika koa, dia nasainy natao batisa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy, ary nangatahany ireo mba hitoetra ho amin'ny andro vitsivitsy. Ray masonao manao masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehavako malala ny andian-tsoatra masina entina mampahiry anao dia ny andininy fahaenina amby telopolo tapany farany. Lay teny kely ao anaty fonoteny na fehezan-teny kely ao anaty fonoteny: Jesosy no tompon'izao rehetra izao. Izy no tompon'izao rehetra izao. Lay andininy fahaenina amby telopolo rehavako malala izay voalaza teo dia tanisany momba an'i Jesosy. Fa misy fehezan-teny kely izay voalaza teo navahany lioka nataony ao anaty fonoteny. Somary mampieritreritra ihany ry havako ny nahatonga ny lioka nanao ao anaty fonoteny. Eny, raha toa ka mijery ireo version na ireo dikateny maro samihafa isika rehavako malala dia indraindray ao anaty fonoteny izy, indraindray tsy ao anaty fonoteny. Fa rehefa alalinina lay teny dia ilay maha ao anaty fonoteny na tsy ao anaty fonoteny azy dia efa midika zavatra lehibe mihitsy tokoa. Ndeha andramantsika zavaina. Raha toa ka amin'ny baiboly malagasy izay tranainy ity operan-tanantsika ity zany, dia ao anaty fonoteny io teny io hoe Jesosy no tompon'izao rehetra izao. Andininy fahaenina amby telopolo. Raha toa ka jerena ny teny fototra, ny teny ataontsika hoe ny teny grika izay nanoratana azy, antsoina hoe version Nestlé Alande. Io zany isan'ny teny grika, baiboly azo amin'ny teny grika dia izao: tsy tena fonoteny loatra no ametrahany dikateny fototra azy, tsy tena fonoteny. Zany hoe tsy teny nanampy taty aoriana. Ny dikany hoe fonoteny mantsy dia mety ho teny nanampy taty aoriana na teny
fanampim-panazavana fa eto a dia am'ilay dikateny fototra zany dia karazan-drazana fanamariana tahak'izay izy ao anatin'ilay teny fototra zany hoe mitanisa zany eto amy andininy fahinina amby telopolo lioka manoratra izy zany de mitantara manao hoe ianareo mahalala ny teny zay nampitondrainy ho an'ny zanak'Israely mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia manampy fanazavana kely zany izy manao hoe izay tompony zao rehetra zao ivelona n'ilay fehezanteny io fa manampy fanazavana kely fa rehefa nandika kosa ny dikateny maro samihafa teoriana de nanaisotra ilay fononteny nanaisotra ilay fononteny ary nanampy nanohy le fehezanteny zay nanisy amin'ny nanampy raha ohatra ka jerena amin'ny teny frantsay ohatra ny tob na ny dikateny frantsay rehetra dia nanampy pronom relatif na nanampy lay teny kely karazana kianteny kely izay nanao hoe izay zany hoe nanohy ilay fehezanteny izy de tsika mba hianatra ivofy soatra masina ry avako malala dia raha ohatra zany ka mamaky ataovy hoe amin'ny dikateny ataovy hoe amin'ny tob ianao dia ao anatin'ny tob le izy a dia tsy nataony anaty fononteny fa tonga de nitoizany fotsiny le andininy fahinina amby telopolo manao hoe ianareo mahalala ny teny zay nampitondrainy ho an'ny zanak'Israely mitolo teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay nasina le teny hoe izay nosoloany ilay teny hoe izay ilay fononteny fa zay tiako hitarihana ny sainao de izao raha ohatra ka mamaky ny Vulgate ianao ny Vulgate zay nataon'ny Saint Jérôme ary dikateny fototra nandraisan'ny katolika romanina ny azy dia ao anaty fononteny io fa tsy nampiarahany am'ilay teny hoe izay tsy nanaraka ny tob zany de tsy nanaraka ny Vulgate izy fa nanaraka izay tebokarora zay na azo ilazana azy amin'ny teny grika fa tsy nataon'ny fononteny fa izay tiako hitarihana ny sainao dia itony andininy tony natao anaty fononteny zany le izy natao anaty fononteny le izy ary eo no marika amantarantsika fa ny missionnaire malagasy ny missionnaire zany rehefa nandika ilay baiboly malagasy amin'ny teny malagasy nandika ny baiboly amin'ny teny malagasy dia tsy niainga tanteraka tamin'ny teny grika izy raha ohatra ka niainga tanteraka tamin'ny teny grika izy dia ho nataony tebokaroa io nataony tebokaroa na nasiny hoe izay tahak'izay nitranga amin'ny tob na tahak'izay nitranga tamin'ny ataontsika hoe ny baiboly hafa fa nataony anaty fononteny izy amin'ny ataontsika hoe baiboly amin'ny baiboly teny anglisy izay antsoina hoe King James zany zay King James version izay fampiasan'ny LMS no mampiasa an'io ao anaty fononteny ary mandraka kehitriny zany a ny ataontsika hoe ny the Bible dia baiboly amin'ny teny anglisy nandika avy amin'ity version natsoina hoe King James ty any amin'ny taona firy zany raiky amin'ny fitopolo sy mijato sy arivo any ny fanitsinana fanatsarana ny King James ka nanome ny ataontsika hoe the Bible amin'ny testamenta vaovao zao ny testamenta atao hoe fa ny amin'ny taona enina amby efapolo sy mijato sy arivo any de mbola ao anaty fononteny izy ary ny baiboly amerikanina farany fampiasan'ny amerikanina izy io eny fampiasa amin'ny britanika koa ilay atao hoe English Standard Version izay nivoaka tamin'ny raika sy roa arivo de mbola ao anaty fononteny ihany ilay teny io zany hoe manaraka tsara ilay baiboly malagasy izay eto am-pelantanantsika ety itony zany de porofo ara-tantara zay ny tiana teny enina porofo ara-tantara zany ity eto am-pelantanantsika ety fa tsy hoe niainga tanteraka na niainga madiodio niainga tamin'ny teny grika tsy akory ny missionnaire raha nandika ny baiboly protestanta fa teo am-pelantanany mihitsy koa ilay baiboly ataontsika hoe King James na ny mety hoe ny fanatsarana ny King James na misy koa ny Holy Bible moa taty aoriny dia ito zany marika amantarana ara-tantara hotsika teo fa izay ny lafiny ara-tantara izay mety milaza manao izay tsy azo etikevitra fa
ny ainga tamin'ny King James ny missionnaire malagasy na ny fanatsarana ny King James ny missionnaire britanika nandika ny teny malagasy nandika tamin'ny teny malagasy ny baiboly. Fa izao rehefa ko malala raha jerena amin'ny alalan'ny heviteny keo nefa ny de mamperitreritra de tsika hidronata le zoatra masina. Lioka zany ny teny manao hoe ianareo mahalala ny teny zay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy de nataony Lioka ao anaty foniteny izy. Ary za manokana rehefa ko malala de miombon-kevitra amin'ny heviteny amin'ny lay foniteny nataony King James. Raha ohatra ka jerena amin'ny lafin'ny teolojia mantsy, raha jerena amin'ny lafin'ny teolojia zany lay hoe nahoana le izy natao anaty nahoana le izy no nataony Lioka na nataony asan'ny apôstôly anaty foniteny fa tsy nataony ho fehezanteny fa nataony ho fanampim-panazavana de izao milaza fa tsy tena teolojia n'ilay izy, tsy tena teolojia ny Lioka ary malina zany rehefa ko malala. Inona hoe tsy tena teolojia ny Lioka le izy ka nataony anaty foniteny. Raha ohatra ka miresaka tsika momba ny ataontsika hoe fianarana momba ny Kristy ao amin'ny zoatra masina hoe ny fianarana momba ny Kristy zany na ny kristolojia dia miseho amin'ny endrika anankiroa ny kristolojia ao amin'ny testament ao amin'ny zoatra masina ny testamenta vaovao. Miseho amin'ny endrika anankiroa izy. Ny endrika voalohany dia ilay ataontsika hoe kristolojia ambony na kristolojia zay mitodika kokoa amin'ny lafiny amin'ny ambony. Ino ny kristolojia mitodika amin'ny ambony io? Lay ny atao hoe kristolojia mitodika amin'ny ambony dia ilay fampianarana momba ny Kristy ka miivo amin'ilay Kristy any an-danitra. Miivo miresaka momba ny Kristy any an-danitra sy eo amin'ny fahefany, miresaka momba ny Kristy izay teraka talohan'izao rehetra zao, Kristy mandrakizay, Kristy izay zanak'Andriamanitra zay no azo ilazana azy. Kristy nisy talohan'ny zavatra rehetra ary mandrakizay tononona hoe zanak'Andriamanitra. Zany hoe lay Kristy lay Jesosy zany zay avy any ambony any ao amin'ny heriny sy ny fahefany any an-danitra any lay zanak'Andriamanitra eo talanakavanany zay no resahina amin'ny antsoiny hoe kristolojia ambony na ny kristolojia haute. Fa misy kosa nefa ny atao hoe kristolojia basy na lay atsika hoe kristolojia zay miresaka ny etỳ tany dia ilay kristolojia zay miresaka an' Jesosy Kristy tompo izay mpaminany, izay mpampianatra, izay ataontsika hoe Messia, kristolojia zay manondro an' Jesosy ho mpanompo, zany hoe lay Jesosy Kristy tompo izay ety tany any. Ary ireo ataontsika hoe rehefa teraka ny fomba fivaofy ny soatra masina mantsy raha vako malala ny protestanta de zay ary io ndray no tsy nahazahoan'ny olona ny protestanta tamin'ny fotoana sasany satria ny protestanta de ny kirakira mihitsy ny zoatra masina satria ny protestanta de hoe sola scriptura tena nao zava-dehibe mihitsy ny famakafakana ny zoatra masina hatramin'ny teny ny voambolana ny tantara manodidina ny zoatra masina io. Ary dia aty amin'ny tao 710 no nipoitra ilay fomba fitrandrahana soatra masina mampifandray ny tantara sy mampifandray ny tontolo manodidina ny filazantsara zany ary mitsikera mihitsy ny teny tsirairay ao anatin'ny soatra masina. Io no antsoina hoe fomba fivaofy soatra masina historico-kritika. Ary manazava itery soatra masina ty mantsika riavako dia io fomba fivaofy antsoina hoe historico-kritika io dia nanazava tsara fa ny filazantsara sinoptika, ny filazantsara sinoptika de miresaka manakaiky kokoa ilay hoe kristolojia basy zany na lay kristolojia izay miresaka an' Jesosy eto ambonin'ny tany. Ny filazantsara sinoptika de mivaofy bebe kokoa zany ny momba n'lay Jesosy ara-tantara, ilay Jesosy teto ambonin'ny tany, lay izy mpanasitrana, lay izy mpaminany, izy Messia, izy ilay irak'Andriamanitra. Fa ny filazantsara arakan'izao sy ny soratry ny apôstôly Paoly no
miresaka kokoa lay kristôlôjia haute na lay jesosy kristy tompo ao amin'ny fanjakan'andriamanitra, lay jereo kristy tompo zanak'andriamanitra, lay jereo kristy tompo zay andoliany zao rehetra zao. Ary io de mazava teolojiana anankiray za hitany amin'ny todavy fito ambin'ny folo nazavan'zany dia azaontsika hoe Herman Samuel Ramos, ary dia izy io zany no nazavany zay fa izao matoa zany nataony lioka ao anaty anaty fonoteny lay teny hoe izy Jesosy zany no tompony zao rehetra zao. Ity teny ty hoe izy no tompony zao rehetra zao ty dia ao anatiny nataontsika hoe kristôlôjia haute na fomba fijery miresaka momba n'lay Jesosy zay ao amin'ny fiandrianany, ao amin'ny fahefany. Zay tsy afa-tsy akory fa efa teolôjia amin'ny Paoly, efa ao anatin'ny fampianaran'ny Paoly mba nitsaonina. De somary navahany lioka zany izy raha jerena Tsipriany dia somary navahany lioka satria lioka raha tena jerena ny fomba fahatarany lioka de izao hita ao anatin'ny filazantsara sinoptika de miresaka bebe koa lay Jesosy ara-tantara. Ary jereo tsara fa izay no toritenin'ny Petera eo amin'io lay kristôlôjia basy ny tena resahan'ny Petera eo. Anaty fonoteny zany avako malala fa tsara ihany ny andaliana antsika ny soratra masina ilazana fa ny soratra masina de manan-karena ary mampiorina ny finoantsika ny fandaliana antsika na de teny tsotra tahaka zany ary. De ara-daliantsika lay tenin'ny Matio, tenin'ny tantarany voasoratra lioka fa nataony anaty fonoteny hoe Jesosy ny tompony zao rehetra izao. Lay teny zany hotsika teo de lioka nanoratra azy fa teolôjia zay azo iverina fa notovoziny lioka tamin'ny Paoly satria lioka de dokoteran'ny Paoly dia notovoziny tamin'ny Paoly mba amindrojaoniny hoe Jesosy dia tompony zao rehetra zao. Raha mbola jerena ny ataontsika hoe reo version zay volazantsika tao ny King James ohatra dia ny tompony zao rehetra zao mihitsy ny tena lazainy. Fa raha ohatra ka mamaky ny baiboly hafa ianareo de atao hoe tompon'ny olona rehetra, ohatra mamaky ny Tob nareo na mamaky ny français courant zay mety mahazatra dia ny azy nataony hoe tompon'ny olona rehetra. Fa ny version na ny dikateny amin'ny teny anglisy na antsika teo ary ny tazomy ny teny malagasy de nataony hoe izao rehetra zao mihitsy, tompony zao rehetra izao. Ina dika zany rehefa malala rehefa azoazonao sary hitsaina izay somary fampianarana lalindalina kely zay. Jesosy no tompony zao rehetra izao. Misy andinjy oatra masina vitsivitsy rehetra zay asa raha ohatra ka manam-potoana ianao mamaky azy. Ohatra hoe ny Matthieu toko 7:20, andininy 7:20, ny Romanina toko 7, andininy 7:20, Koritianina 1 toko 10:20, 10:20, andininy 7:20, ny Efesianina toko 1, andininy 2:20 sy ny hafa rehetra. Dia raha mamaky tsara ireo andininy tsotra masina ireo ianao de zao nomena fahefana Jesosy zany. Nomenany Jesosy ny fahefana rehetra hitondra sy hanapaka amin'izao rehetra zao. Ny mpanao salamo ny testamenta taloha de manazava fa an Jehova ny tany sy zay rehetra eo aminy. An'Andriamanitra ray ny zavatra rehetra, izy nahary azy, izy nampisy azy, fa izao o Jesosy nomena azy ny fahefana rehetra. Nomena an Jesosy ny fahefana rehetra. Jesosy tany an-danitra, zanak'Andriamanitra. An'Andriamanitra ary Jesosy tao amin'Andriamanitra. Dia rehefa nanota ny olombelona, de nirahin'Andriamanitra Jesosy ho ity ambonin'ny tany hamonjy antsika. Ary nomen'Andriamanitra azy ny fahefana rehetra. Zany hoe ny fahefan'Andriamanitra rehetra tany an-danitra de nentiny Jesosy nidina tetỳ ambonin'ny tany. Zay ny tenin'ny Jesosy manao hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra etỳ an-tany ka hatrany an-danitra. Zany hoe ary tsy niteny an'io teny io Jesosy raha tsy efa avy nitsangana tamin'ny maty izy.
marina loatra ao filazantsarako ny jaona fefanazavanyizany jesosy ny teny manao hoe ndraiky ny eny miasa atao amiko a de zao zay zavatra asain'ny raiko ataoko no ataoko ary tsy manao zavatra ivelany zay zavatra asain'ny ray atao a fa zao rehefako malala ny tiany lioka teneniny de zao efa nomenany jesosy ny zavatra rehetra ary nomen'andriamanitra ho fahefana jesosy iondrika am' jesosy ny zavatra rehetra andriamanitra zany nahary zao rehetra zao fa izao rehefa nyrain'andriamanitra hoe ty ambonin'ny tany jesosy de tsy hoe apapahany am' mahazanak'andriamanitra azy na nitondra tanam-polo tety ambony tany izy sanatria fa nitondra ny fahefan'andriamanitra manapaka ny zavatra rehetra jesosy manana fahefana ny zavatra rehetra jesosy ary zay natonga ny lioka nanao any anaty foniteny manao hoe tompony zao rehetra zao izy tompony zao rehetra zao izy satria nomena azy ny fahefana hanapaka hitondra izao rehetra zao rehavako malala inona ny dikan'izany ho atsika zavatra telo rehavako malala lay jesosy zay toriany petera eto zany de jesosy zanak'andriamanitra betsaka mantsy ny olona tsy nino tamin'ny andron'ny petera tsy nino an' jesosy raha izay ho zanak'andriamanitra tsy nino an' jesosy ho misy tsy nino an' jesosy ho andriamanitra koa aza fa lioka eto de mitantara miainga am' teolojia am' paolo tsika teo miainga am' teolojia sinoptika koa azo lazainy ho zay ihany miainga am' teolojia ny jaona mazava loatra fa io jesosy io dia manana fahefana am'izao rehetra izao na olona io na zavaboary io na inona dia raha izay raha no heviny ry avako malala dia inona no ampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika voalohany de izao mahazo mangataka zavatra amin'ny anaran' jesosy isika mahazo mangataka lalana mahazo mangata-javatra amin'ny anaran' jesosy isika alalana atsika amin'andriamanitra jesosy noho zany de izao afaka mangataka zavatra am' jesosy isika andriamanitra ho jesosy tsisy nahita n'andriamanitra ny zanaka angeny ho hitanareo e jesosy angeny ho hitanareo e satria ndreo mpiarapela tamin'i jesosy de nahita maso an' jesosy nahita azy teo ihany de hoy jesosy rehefa nahita angenareo de nahita an'andriamanitra zay eto aminareo tahaka anareo mangata-javatra amin'ny rainareo de afaka mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo mba ho tahaka ny mangataka zavatra amin'andriamanitra ihany zay hitanareo no zany de amiko mangataka zavatra fa maninonareo ny tsy mbola mangataka ihany hitanareo eto ambanomasinareo eto nge ahy raha mangataka zavatra amin'ny ray ianareo de zao mitovy ihany raha mangataka zavatra amiko ianareo satria zay angatahanareo amin'ny ray dia hoentiko any amin'ny ray zasy ny ray de ray ihany tsy azony olona zany tsy azony olona tamin'ny fotoanandro fa isika tokony ho mahazo zany no hoe aisika mahazo mangata-javatra am' jesosy andriamanitra raya hoy jesosy tsy hitanareo ny zanaka ihany nahita azy fa izao rehefa nahita ianareo hitanareo io azy zao ahitanareo io manasitranyio io mitsabo io manasa ny tongotrareo io de izao toy ny nahita n'andriamanitra ihany anareo tombony lehibe mihitsy zay mahatonga soatra masina ny teny hoe betsaka reo mpaminany betsaka reo olona naniry zay ho hitanareo fa tsy nahita fa nareo mahitsy zany avako malala marina loatra fa isika vanim-potoana ankehitriny dia efa mivanim-potoanany hoe jesosy tsy ara-tantara itso zany hoe tsy ilay jesosy azo tsapahitanana tsondray no hitatsika fa izao ampitoeriny tompo amintsika ny fanahiny de manatompo koa isika tsy hoe ry petera ry jaona ry mationa natompo satria nahitan'i jesosy azo ny tsapahitanana fa tsika koa manatompo satria ny fanahy masina indray mitoetra ty anatytsika de ny fanahy masina indray ny mampahafantatra atsika an' jesosy ao amin'andriamanitra le avako malala azotsika atao zany ny mangataka am' jesosy ary jesosy efa naniraka ny fanahiny azotsika atao ny mangataka amin'ny fanahy masina aza misalasala ry avako malala jesosy zany raha tsorina de olona tokony ho fanta
olona sady Andriamanitra mazava ho azy tokony ho fantatra ao mifanerasera aminao ary ny dikany hoe olona sady Andriamanitra zanak'Andriamanitra tianao mahato amin'ny azy fijaliana mamonjy anao de izao mahafantatra anao izy tahaka ny nafantarany Andry Petera tahaka ny nafantarany Andry Jaona no zany de izao mangata miresa mitafa amin' Jesosy fa hotsika manao hoe tompo ny zavatra rehetra izy de azonao angatahana ny zavatra rehetra fa ny faharoa levako malala raha miteniko izy manao hoe tompo ny zavatra rehetra dia afaka mangataka aminy ianao fa tompo ny zavatra rehetra koa izy de manana fahefana hamala ny fangatahanao satria tompony izy fa tsy pindrana efa nomena azy ny fahefana rehetra Paoly moa de manazava manao hoe amin'ny anarany no andolian'ny loharika rehetra na any an-danitra sy etỳ tany de mandoalitra amin'ny anaran'i Jesosy satria efa nomena Andriamanitra azy ny fahefana rehetra tsy mahavonjy antsika izy teo amin'ny azy fijaliana raha tsy nomena azy ny fahefana rehetra raha ohatra ka tsy nomena Andriamanitra azy ny fahefana de olombelona ihany izy fa nomena Andriamanitra azy ny fahefana rehetra ny tafinofo izy ary nomena Andriamanitra azy ny fahefana rehetra ary zay fahefana zay de izao mahatonga ny zavatra rehetra anaiky azy ary satria manaiky azy ny zavatra rehetra de afaka mamaly vavaka zany Jesosy havako afaka atoninao mangata-javatra amin'ny anarany sika fa izao mihoatra noho zany afaka mamaly ny vavaka ataotsika izy afaka mamaly ny vavaka ataotsika izy zava-dehibe zany riavako malala vaovao be zany itsika moa efa mandre mandrakariva n'izany ho toro teny inge de ndraindray ary ohatrany efa tsy manaitra antsika intsony fa zava-dehibe zany raha mamakatra any amin'ny testamenta taloha isika ka mamaky ny soratra masina manontolo dia atsiary hoe sambatra zany fa kay le zanak'Andriamanitra dia monina atao natiko ary isika natao hoe tempolon'i Jesosy tempolon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy de izao afaka mamaly vavaka antsika Jesosy nisy ara-tantara Jesosy tena nisy tonga tetỳ amin'izao tontolo zao tonga olombelona misy pirofo ara-tantara azy noho zany de izao satria nisy Jesosy tetỳ ambonin'ny tany fa tsy angano ary ny soratra masina de mitantara fa nisy nitsangana tamin'ny maty izy noho zany de izao misy ary tena marina iainana no hoe mamaly vavaka izy rehefa antsoinao le avako malala zay ny dikany faharoa iteny io manao hoe izy de tompony zavatra rehetra ka afaka mamaly vavaka anao fa ny fahatelo le avako malala hotsika hoe tompony zavatra rehetra Jesosy de afaka angatahanao izy nomen'Andriamanitra ny fahefana rehetra izy anak'Andriamanitra fa ny faharoa de zao tompony zavatra rehetra izy ka afaka mamaly vavaka anao fa ny fahatelo le avako malala tompony zavatra rehetra Jesosy de tokony isaoranao zany hoe isan'ny zava-dehibe koa ry avako malala ny hoe rehefa mamaly vavaka Jesosy dia ndraindray adinontsika ny misaotra azy fantatsika fa tompony zavatra rehetra izy nomen'Andriamanitra azy ge fahefana rehetra fa izao adinontsika ny misaotra an' Jesosy adinontsika ny misaotra an' Jesosy betsaka ny mangataka amin' Jesosy eny tiatsika Jesosy betsaka ny resy lahatra fa mamaly vavaka Jesosy betsaka ny mahazo valim-bavaka fa izao vitsy ny misaotra vitsy ny makasitraka vitsy ny mahatadidy io manjakariva ray tenintsika aminatin'ny toriteny manao hoe raha ny fakasitrahana ny resahana de ray amin'ny folo no isa azon'ny Jesosy ray amin'ny folo 1/10 na 2/20 zay ny notin'ny Jesosy zany hoaritsika amin'ilay boka fololahy izay nositraniny Jesosy reo boka fololahy reo ary rehefa sitrany le boka fololahy de firy no niverina ny saotran'i Jesosy ao amin'ny filazantsara sinoptika anankiray ihany folo no nisitranina ny anankiray no niverina tao amin'i Jesosy ny saotra azy 1/10 ray amin'ny folo zany hoe ny folo isan-jaton'ny kristianina ihany zany raha piarina no mahay misaotra an'Andriamanitra no mahay misaotra an' Jesosy
asa raha isan'ilay 10 mahay misaotra an' Jesosy ianao na isan'ilay 10 rehefa nahazo de any de tsy hita, rehefa nahazo valimbavaka de any de tsy hita. Ry havako malala, engane ho tsapanao fa tompony zavatra rehetra Jesosy, nomen'Andriamanitra azy ny fahefana malivavaka, de zao nomen'Andriamanitra azy koa ny fahefana handray saotra, handray ny fakasitrahana izay ataonao. Noho zany rehefa misaotra isika tsy rehefa mangataka ihany hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa rehefa misaotra an'Andriamanitra sy manome voninahitra an'Andriamanitra koa isika de ho amin'ny anaran'i Jesosy. Indray mantsy havako malala, engane ho tsoa zay fa dia ataotsika mandeha ho azy ilay sanatria plivava ilay teny hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa nandray tsy azo sika ilay tena dikany marina, ilay tena dikany marina hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ny havako malala, matotsika manana hoe amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hoe matoa amin'ny azy fijaliana ihany izy, fa tena tompony zavatra rehetra nge izy. Nomen'Andriamanitra azy ilay zavatra rehetra, amin'ny lalany nge no angatahanao amin'Andriamanitra. Efa raha miteny amin'Andriamanitra zany io omeo an'izao a, de hoy ny tompo hoe eny reko zany vavaka zany, fa izao efa nomeko an' Jesosy ny fahefana, de mandany ianao mankany amin'i Jesosy. Mbola lavitra be ianao raha tonga ty amiko, fa Jesosy io akaikinao. Mbola mandalo efitra firy ianao vao tonga ty amiko hoe Andriamanitra, fa Jesosy efa tonga tao amin'ny tany, efa nidina tany ambonin'ny tany. Tsy aleonao mangataka aminy, zay raha zay anao zahozahoana azy. Tsy hoe mandany vavaka angatahantsika Andriamanitra, tsy zay loatra. Manaiky Andriamanitra fitiavana izy, na tsy mangataka asika de azo zany Jesosy, fa izao Jesosy nge efa eo akaikinao e. Efa io ny ara-monina aminao, mahafantatra aminao, eo mandeha, zay no azo ilazana azy. Efa nitsoron'Andriamanitra mihitsy. Na veran'Andriamanitra anao hitsin-dalana mihitsy sika ho eo amin'ny Jesosy, napetrak'Andriamanitra eo amin'ny daholo ny fahefana rehetra. Ka nahoana ianao no tsy mangataka? Io ange mahatonga an' Jesosy ny teny hoe fa impiry moa nareo ny teny hoe mangataka de omeny, fa nahoana ny tsy mangataka? Ary rehefa mahazo aza tsy mahay misaotra akory. Ny havako malala, ny tompo any amalivavaka anao, ny tompo zay efa nanome ny fahefana an' Jesosy, de vonina ny amalivavaka anao, eo akaikinao, tianao, tompony zao rehetra zao izy, de miteny aminao manao hoe mangata de omena, mitadiava de ahita, fa zay mangataka no mahazo, zay mitady no mahita, mazava ho azy fa zay mandodona no voany. Ivavaka sika, tompo misaotra anao zahay, fa ianao lay Andriamanitra tonga olombelona namonjy anay teo amin'ny azo fijaliana, nanafaka anay ka nazahoanay famelan-keloka, mihoatra noho zany enao no mamaly vavaka anay, amin'ny lalanao no andraisanay valimbavaka, amin'ny lalanao no andraisanay fitahipasoavana. De ta io zay tompo, iorona aminao Jesosy ny finoanay, ianao Jesosy zokitianay, ianao Jesosy ilay itafinay, ianao Jesosy ilay fiainanay. De mivavaka zay Jesosy, tehirizo ho zandry mankatoanao, azavelanao isan'izay tsy mino fa ataovy mino, fa efa maty ny solana ianao. Ianao lay zanak'Andriamanitra mahafantatra ny itondrana anay, mitondra zao rehetra zao, ary mitondra fifaliana ho anay, de mitoera aminay Jesosy, ampitoera ty amponay ny fiadananao, ny fifalianao. Misaotra Jesosy. Amen.